Tumpuni tumpu andriananagi nefambasana peifa fiku sana kimari nefasanari afia yitsaukasi afia yitsaukasi afia yitsaukasi amin'ny vavaka isika dia midera sy misaotra ary mankalaza ny anarano masiny indray izay ry Jesosy eo amin'izao fotoana lehibe nomenao ho anay anio izao. Misaotranao satria tratra izao krismasy izao izahay, ary misaotranao satria nomenao ny famonjena ahafanay makao aminao indray. Dia mamindrafo aminay noho ny fahotana izay vitanay ry Tompo, dia sokafo ny masom-panahinay ahitanay ny zava-magaga amin'ny asanao indray amin'izao fotoana anio izao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana sy anirina rangatana zavavaka izany. Amen. Ry sekolilady malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miaraba anareo sekolilady rehetra nahatratra azao krismasy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay volahatra ho toriana amin'izao alahady andro krismasy faharoa izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 7:20, 4:4 hatramin'ny 5:7. Matio 7:20, 4:4 hatramin'ny 5:7. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany indro izao manieraka mpaminany sy ondrikendry ary mpanorad-dalàna ho aty aminareo, koa ny sasany ovonoinareo sy ombonareo amin'ny asa fijaliana, ary ny sasany hokapohinareo ao amin'ny sinagoganareo sy enjehinareo mitety vohitra, mba hanody anareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany, hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanak Barakia, izay novononareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny altara. Lazaiko aminareo marina tokoa, anody ity taranaka ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema,
zay mamono ny mpaminany sy mitorabaty zay irana ho aminao. Mpiry aho no tanangona ny zanakao, tahaka ny fanomban'ny akoho ny zany no ambany elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela olao ho anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy ahita tokoa ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ne zay avy amin'ny anaran'ny Jehova. Amen. Amin'izao andro krismasy faharoa izao dia raha mijery almanaka isika dia andron'ny Stefana martiora ity. Olo-masina anankiray eo amin'ny tantaran'ny fiangonana izy ity. Mety ho gaga angamba isika hoe fangamono loteranina mankalaza olo-masina izany. Eny tompoko, isika dia manaiky ny fisian'ny olona masina martiora maty ho an'i Jesosy. Saingy izao fotsiny misy zavatra anankiroa ny tsy ataontsika zay fanaon'ny fiangonana hafa dia izao. Voalohany tsy manao azy ireny ho tahaka an'Andriamanitra isika. Zany hoe zany misy tantarany izy ireny zay marina ireny tantara ireny. Apetraka tsara, marina ireny tantara ireny, saingy zay tsara ao anatin'ireny tantara ireny ihany no ho tahafintsika. Averiko, zay tsara amin'ireny tantaran'ireny olo-masina ireny ihany no tahafintsika, fa tsy hoe akory zay nataony rehetra dia mety akory, dia mety daholo azafady. Raha izay. Faharoa, tsy miresaka amin'ireny olona efa maty ireny isika. Ninona tantaram-piainany tamin'izy mbola fahavela, tsy miresaka amin'izy ireny isika. Averiko, anankiroa izy teo. Voalohany tsy ny fiainan'ny ray manontolo no arahana, fa zay tsara amin'ireny ihany. Faharoa, tsy miresaka amin'izy ireny tsika. Eny fa na dia miteny fotsiny areo mivavao anay, tsy azo atao izany fa tena fahotana. Fa misy karazana olo-masina marobe ho jerentsika androany Stefana. Misy anaty baiboly, misy tsy anaty baiboly. Fa azo tafina tsara ny fiainan'izy ireny sasatsasany. Ohatra amin'izany zao Davida, fatatsika tsara ny tantarany. Tena olona malaza ny Davida zany teo amin'ny testamenta taloha, ary na dia Jesosy aza dia nidera azy. Saingy zao, misy zavatra tsy mety nataony, reny tsy arahany. Misy zavatra mety nataony, reny arahany. Tahaka an'izay koa Solomona, nalaza izy tamin'ny fahendrena, fa misy zavatra tsy mety nataony. Taty aoriana izy lasa nanompo sampy, lasa nijangajanga, reny le tsy azo arahana ireny. Ho jerentsika an'io ny tantaran'ny Stefana. I Stefana dia tamin'ny andron'ny Pentekosta dia isan'ireo ny latsahan'ny fany masina izy. Dia rehefa miasa ny apôstôly dia tsy vita ny apôstôly intsony ny asany, tsy araka intsony zany. Dia Stefana dia isan'izay voafidy tamin'izy ireny. Saingy izao, fen'ny fany masina izy dia mavita fahagagana, mavita mitory-teny, dia maro no ny alina azy. Vokany dia nivonoany olona izy, nitorahana vato izy satria milaza an'i Jesosy ho Andriamanitra. Dia izy no martiora voalohany. Natao hoe martiora dia olona maty ho an'i Jesosy. Dia izy no martiora voalohany ato amin'ny baiboly. Raha ny eny nitory-teny tsara tsika, raha ny eny vaky-teny tsara tsika tamin'ny maraina dia tanatin'ilay bokyny asan'ny apôstôly izy. Dia eto dia maminany mihitsy ny Jesosy hoe aniraka olona izy dia ho vonoana. Zany efa nampitandrean'i Jesosy mialoha hoe ireo rehetrarehetra zay mijory ho azy dia maro no hijaly, maro no enjena ary ho vonoana azy. Saingy izao, ireny martiora ireny tsy matsiaro mijaly rehefa le enjena reny, ary rehefa maty izy dia matsiaro fifaliana. Ny olona maty matetika dia mety matahotra hoe sao dia mankany amin'ny helo mirehetra hafa. Fa ny olona miaraka amin'i Jesosy rehefa maty dia vao mainka hafaly satria nahoana ho teraka ho any amin'ny fiainana vaovao indray izy. Jesosy dia teraka ho antsika amin'izao krismasy zao, tonga ho antsika. Zay martiora kosa dia teraka any amin'ny fanjakan'ny lanitra, zay ny tena faniriana amin'izao krismasy izao. Dia ndao tohizantsika ny fanehoana fa teraka ao am-pony tsirairay avy Jesosy, mba hatonga ny olona tsirairay avy anatena ny Jesosy mandrakariva eo amin'ny fiainana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fany masina ho amina rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Tonga ho anay ianao ry Jesosy io.
ataovy matsapa n'izany mandrakariva izay, ataovy matsapa mandrakariva miaraka aminao izahay, mba ahafahana manantena no mandrakariva rehefa tojo misatra eo amin'ny fiainanay. Mandrafo aminay ry Jesosy io, amin'ny anaranao nanaovana zavapaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce nouveau Noël que tu nous as donné. Fais que tu sois toujours dans notre cœur en ce Noël et apprends-nous à le faire savoir à tout le monde. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Bien le bonjour à vous, membres de l'école du dimanche, et que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec nous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce dimanche, deuxième jour après Noël, est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 23, verset 34 au verset 39. Matthieu chapitre 23, verset 34 au verset 39. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, en ce 26 décembre-là, nous commémorons le jour de Saint-Étienne. Alors vous allez me dire, nous les luthériens, on ne prend pas les saints, on ne considère pas les saints, et moi je vous le dis, si. Nous avons beaucoup de personnes saintes dont nous devons connaître. Peut-être pas comme les autres églises qui commémorent chaque jour et qui prient, qui parlent avec eux. Mais il y a beaucoup de gens saints, que ce soit dans la Bible ou hors de la Bible, que nous devons connaître parce que leurs histoires sont vraies. Mais il y a deux choses dont il faut faire attention. La première, l'histoire de ces personnes saintes-là, dans ces histoires-là, il faut bien les lire, car ces personnes-là, en tant qu'humains, ont des défauts et ont des qualités. Alors ce sont leurs qualités, les bonnes choses qu'ils ont faites quand ils étaient sur terre, qu'il faut prendre comme modèle. La deuxième chose à faire, c'est que il ne faut pas communiquer avec eux. Même si on dit dans notre prière, priez pour nous, c'est un péché. Je répète, il faut prendre seulement ce qui est bien dans leur vie et il ne faut pas communiquer avec eux, quel que soit ce qu'on leur demande, même si on ne prie pas pour eux, même si on dit priez pour nous, c'est un péché envers Dieu. On ne doit discuter qu'avec eux, Dieu uniquement. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Stéphane.
C'est quelqu'un dans la Bible. Plus exactement, Étienne, excusez-moi. Alors, on va faire comme les personnes que vous connaissez dans la Bible. Il y a par exemple David. Il a des défauts, il a des qualités, mais Jésus a toujours dit que David était un bon roi. Alors on va prendre les qualités de David le bon roi. De même pour Salomon. Salomon était un bon roi parce qu'il avait de la sagesse. Mais plus tard, il a commis des adultères et il a commis des idolâtries. Donc on va prendre seulement la sagesse. Alors Étienne, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, Étienne également a reçu le Saint-Esprit grâce aux apôtres. Mais les apôtres n'ont pas pu faire tout leur travail parce qu'ils n'étaient que 12. Or, il y avait des milliers et des milliers de personnes à baptiser et à recevoir la parole de Dieu. Alors, il fallait choisir des personnes pour les aider. Étienne en faisait partie. Alors, Étienne, puisqu'il avait le Saint-Esprit en lui, pouvait faire beaucoup de miracles et pouvait parler directement comme Jésus. Alors beaucoup étaient jaloux de lui. Résultat, on l'a lapidé. On lui a lancé des pierres pour qu'il meure. Or, comme on vient de l'entendre, Jésus a déjà prophétisé sur ce genre de choses-là. Quand les gens montreront qu'ils seront avec lui, avec Jésus, c'est-à-dire, beaucoup de gens le persécuteront et les tueront même. Donc les gens, les chrétiens qui sont avec Jésus ne doivent pas être découragés. Ils doivent toujours savoir que Jésus est avec eux. En ce Noël, Jésus est venu pour nous. Jésus est venu sur terre pour nous. Est né pour nous. Et les chrétiens qui mourront pour Jésus seront nés dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont Jésus avec eux. Les chrétiens qui ont Jésus avec eux n'ont pas peur de la mort. Ceux qui ont peur de la mort n'ont pas Jésus avec eux. Mais les chrétiens qui ont Jésus avec eux n'ont pas peur de la mort et ça leur donne la joie de mourir pour Jésus, comme Étienne. Nous devons donc être comme Étienne, avoir Jésus avec nous et ne pas être découragés dans la vie. Noël continue. Noël, ce n'était pas seulement hier, mais Noël continue encore. À nous encore de montrer aux gens que Jésus est venu pour nous sauver. Et montrons aux gens que, avec Jésus, on ne craint rien du tout. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Réunissons-nous dans la prière. Nous te remercions encore, Seigneur, puisque tu es arrivé pour nous, puisque tu es venu sur terre, tu es né pour nous sauver. Apprends-nous à le ressentir et apprends-nous à le montrer, même si nous sommes des enfants. Pardonne-nous nos péchés. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
avy de faniny fo matsiaro ireo taloha tsaroako izao mbola kely trotrondada sine miodidina azonoely mafinaritra Christmas feno iray avy de faniny fo matsiaro ireo taloha tsaroako izao mbola kely trotrondada sine miodidina azonoely mafinaritra Christmas makalaza herany zaletry izao Alleluia falina itsikitsiky olina de ho finaritra zay ahitanao Fezay tsirototra izarao fitiavana de ho sambatrianao Christmas makalaza herany zaletry izao Alleluia falina itsikitsiky olina de ho finaritra zay ahitanao Fezay tsirototra izarao fitiavana de ho sambatrianao de ho Thank you.